Salama daholo andondrera resana amintsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Fantatra tamin'ity herinandro ity fa nisy trangana fahavirozan'olona mampiahiahy tany Toamasina tany, izay tovolahy iray izay mbola 24 taona no nisy nakaka tampitaka tany Toamasina ka tsy hita nanomboka ny alatsinainy fa 7 oktobra lasa teo iny, ary tsy narenesampeo izany raha tsy ny zoma fa 1 oktobra vao maraina be, izay vao afaka nody tany amin'ny rahavavindreniny ity tovolahy izay tsy hita nanomboka tamin'izay daty voalaza izay. Ka ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity, ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsara voatrano ny abone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misisy tonga tao atagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrana moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Mialoha ny idirantsika amin'izay fahaverizan'olona mampiahiahy tao Toamasina izay dia ndao fantaritsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Fifidianana kominaly atao any Afrika Atsimo amin'ny ity herinandro ity, ireo taratasy izay saropady hampiasaina amin'ny androm-pifidianana toy ny biletin tokana, fitanana antsoratra ny fizotran'ny latsabato, ny fitanana antsoratra ny fanisam-bato ary ny valopy tsy azo sokafana amin'izany. Fantatra ihany koa fa hanomboka amin'ny faha 10 Novambra ary hifarana 7 Desambra kosa ny fampilezan-kevitra izay milohan'ny fifidianana ho tontosaina ny faha 12 Desambra 2024 ho avy izao. Ireo daty voalaza ireo no hanatanterahana an'izay fampilezan-kevitra izay ka dia efa hita tazana fa samy efa miomana daholy ireo zay kandida nirotsaka ho ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao amin'izay fiatrihana fampilezan-kevitra izay ho ataon'izy ireo izay. Madagasikara tsy maintsy mandroso toy izao ny faratsin-dalana makany 10 pointy. Raha tao anatin'ny adiny ray nanaovana an'izay lalana 120 km izay teo aloha dia efa mahatratra adiny 3 mahery kosa izany amin'izao ankehitriny izao. Hita sy tsapa araka izany fa tena ratsy dia ratsy ny lalana izay mampitohy an'izay 10 pointy sy ny Toamasina izay amin'izao fotoana izao, ka dia mampitaraina ireo mpampiasa an'izay lalana izay ny haratsiny izay lalana mampitohy any Toamasina sy 10 pointy izay, ka dia andrasana araka izany ny fandraisana andraikitra izay ataon'ny mpitondra fanjakana manoloana ny fanarenana an'izay lalana izay. Masovoy Amerikana indray dia nampitandrana ireo zay mpisoloky. Mampafantatra ny eo anivony masovohny Etazonia izay miasa sy monina eto Madagasikara fa maimaim-pona ny fisoratana anarana amin'ny fisarihana mety hazona visa izay fifindramonina makany Etazonia amin'ny alalan'ny diversity programme. Mitandrema amin'ireo mpisoloky izay mitaky vola mba hanampinanao amin'izany ho izy ireo hatrany. Misokatra hatramin'ny 5 Novambra 2024 izao ny fandraisana anjara amin'ny diversity visa programme 2026 izay karakarainy masovoa Amerikana izay monina sy miasa eto Madagasikara. Tokana ny adresse ahafahana misoratra anarana amin'izany ho izy ireo hatrany dia efa nolazain'izy ireo ao amin'ny pejiny masovoa Amerikana izay ny rohy izay ahafahana misoratra anarana amin'izany rehetra izany. Resaka star tour indray eo amin'ny lafiny resaka hetsika sy fanaovam-pety izay dia tonga maro ny voaka ny Toamasina tamin'iny androny afaka omaly iny izay namonjy an'izay hetsika star tour Oktoberfest izay tao Toamasina tao. Tazana teny toerana nanafana ny lanonana tamin'izany moa ny tarika ambondrona Wendy Catalina ary BRN izay azo lazaina fa mpanakanto sangany sy manana ny lazany raha eto Madagasikara no resahana ireo mpanakanto izay voantso nanafana an'izay lanonana star tour Oktoberfest izay tao Toamasina tao, ary hita araka izany fa tena ankafaliana tanteraka no nandraisany ireo voaka ny Toamasina izay lanonana izay satria voro marobe izy ireo nanotrona an'izay lanonana star tour izay.
mbola tany eto Mahamasina hatrany dia nisy trangana fahaverezan'olona mampiahiahy. Tovolahy iray izay 20 taona no nisy naka tampitaka tany eto Mahamasina tany ka tsy hita nanomboka ny alatsinainy fa 7 oktobra lasa teo iny ka tamin'ny zoma fa 20 oktobra vao maraina be anefa vao afaka nody tany amin'ny rahavavindreniny ity tovolahy ity tao anatiny fahalemena tanteraka sady very tadidy. Fiara tsy mataho-dalana miloko mainty no naka azy teny an-dalana ka nitondra azy tany amin'ny toerana tsy fantatra. Nosaromin'ireo handian-dehilahy matanjaka harona mainty ny lohany ary voafatotra ny tanany. Ka noho izany dia melimelo hatrany na ny ankizy izany nandolon-dehibe fa tsy kely lalina ny ratsy amin'izao fotoana izao ary ny mpanao ratsy moa dia tsy misoratra eny an-tapokandrina ka izay no sarotra hamantarana an'ireo olona izay mety hahavita hanao ratsy izay indrindra fa amin'izay resaka fakanan-keriny sy ny maro hafa izay tena hita fa nirongatra tato ato izay. Eo amin'ny lafiny vaovao mampalahelo indray dia nodimandry tamin'ny androny 20 oktobra ny frère Jacques Trosson izay mpahay tantara sady mpanorona ny fikambanana asa na ny ankonana sahirana arena. Tamin'ny fiandohany taona 1970 izy no nanomboka nanorina ny fikambanana handraisana ireo tsy manan-kialofana niaraka tamin'ny ekipa mpivavaka sy laika. Nilaza izy tamin'ny fanombohan'ny tetikasa tamin'ny faran'ny taona 1970 rehefa nahita ny faharatsian'ny fiainana ao Antananarivo. Tsy nitranga ho an'ny ankizy an-dalambe loatra fa any fianakaviana manontolo eny an-dalambe mihitsy no niraisiny an-tanana tamin'izany fotoana izany. Nandritra izany fotoana izany nisy ny fikarohana izay nitarika ny famoahana nitatitra lehibe iray nataony mitondra ny lohateny hoe ireo tsy manan-kialofana eto Antananarivo tamin'ny taona 2019 ka hatramin'ny 2019. Nijanona tao Sapelanjanarivo ny razana hatramin'ny alatsinainy 14 oktobra lasa teo iny ary nalefa any amin'ny morgue chambre froide mandra-piandry ny fianakaviana avy any ivelany. Hatao any am-pasipotsy ny fanevenana azy amin'ny alarobia 13 oktobra ho avy izao. Ka noho izany dia mankahery ny fianakaviana sy mirary finoana feno ho an'ny manamanjo izay avy etỳ Ambohidahy gasy enganeka ho tsara levenina ny maty ary azo misosoka alahelo antsony. Fa ho an'ny frère Jacques kosa dia isorana ireo tsara rehetra izay vitany tamin'izay tolotanana nataony ho an'ireo sahirana izay satria tsapa sy hita fa olona tena tsara sitrapo ary olona Andriamanitra ity frère Jacques ity ka maromaroa ny tahaka azy fa raha toa ka maro ny tia manampy ny hafa izay sahirana tahaka an'izao ataoko fa ho moramora ny fiainana ety an-tany. Eo amin'ny lafiny vidim-piainana indray dia mihasarotra hatrany ny miatrika an'izany. Sarotra vao mahita izany vola 2 alina ariary izany amin'izao fotoana izao raha ny fitarainan'ireo mponina manoloana ny vidim-piainana ankehitriny. Miaina amin'ny vola 3,000 ariary ary 5,000 ariary farafahabetsany ireo mpanao asa tena anatiny iray andro raha ny fanadihadiana voaray hatrany. Ka noho izany dia mitaraina ny rehetra amin'izao fotoana izao fa tena sarotra ny fiainana ary hita sy tsapa fa mafy dia mafy izany fiainana izany satria ny vola sarotra tedavina nefa ny vidim-piainana tsy mitsahatra midangana etseroa ka tsy vitsy amin'ny malagasy no tsy mahita arapaka intsony amin'izao ankehitriny izao noho ny fitsoka an'izay fahasarotany vidim-piainana sy ny fiainana andavanandro izay. Izay sy izay tomboko lasy tomboko vavy ny mahakasika an'ity video antsika ty ka misaotra antsika rehetra manaraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara ovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misesy tomatomata gasy tomboko lasy tomboko vavy makasitraka dia mirary soa. Thank you.